tompoko lahy sy tompoko vavy ny zavajavady io ny tompoko fanaony matanjaka ny rodorotom-pamindra fanaony mahery miserana izy ireny tsy manao mba ilalana rehefa miteny tsy manao azafady fa izao kosa avy amin'ny lantolantom-pitenenana ka mandrosiny azafady raha ivolana eto anatrihanareo manao azafady eo tompoko lahy manao azafady eo tompoko vavy fa sady fangatahndalina raha iteny izany no famezam-boninahitra ho anareo itenenana tsy sanatria hoe ty ampatory anareo ety ampiandohana fa za raha afaka ny azafady sy ny azatsiny dia miaraba anareo izay manatrika etony ary miaraba ihany koa izay manatrika mivantana amin'ny alalan'ireo tambazotra tseratsera manana ny maizy azy ary manana ny anjarany manokana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny asa tsy eo fiarahamonina malagasy ihany fa eo amin'ny firenena ray manontolo ary indrindrandrindra eo amin'ny isambatan'olona dia miresaka sy milazalaza momba izany asa izany indrindrany ny loha hevitra itelo mianadahandro any hoe ny asa mahasoa ve sa ny asa mahafinaritra ny tokony imasomason'ny tanora ankehitriny dia tsy anjely izahay fa andeha arosonay avy hatrany ara izany izay erahana amin'ny quartier Andriarsena ato ankilany ary ato akaiky kosany dia misy any Raoldina Salitry ny aina dia alohan'ny anomboana izany arana dia tsara manamarika fa aometsika ray minitra avy izy mianada ho fanomboana ny hevitra izay toanan'zareo ary 3 minitra ho famelabelarana izany ary 1 minitra ihany kosa ho famaranana izany Raoldina Salitry ny aina anao arany sehatra saotra indrindra tompoko miaraba antsika rehetra tonga eto dia miaraba mpanaraka amin'ny tambazotry tserasera iagavikanao anaraka katramin'ny farany satria ty androany ty mety hanova amin'ny fiainanao tsy ny fiainanao ihany anefa fa mety ny fiainan'ny taranakao ihany koa be dia be mantsy ny olona manontany hoe ahoana ny mahatafita ahoana ny malasa lavitra dia lasa mitady lavitra be nefa ilay zavatra miankina amin'ny safidinao ihany tsy ninona izany fa ny fitavidiananao ny asa mahafinaritra ary eto dia miteny ianao fa ny asa mahafinaritra asa mahatafita finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy misy ny fomba fitentsika malagasy dia manao hoe arabarabao ny mpandalo fa tsy fantatra izay ho rafozana dia tsy fantatra izay ho vady dikan'izay mahasoa miarahaba dia eo amin'izay mahasoa izay indrindra no anazavako aminareo hoe inona moa ny atao hoe mahasoa ny mahasoa dia zavatra ray atao tsy maintsy azahoana vokatra ary tsy maintsy azahoana tombontsoa noho izany indrindra no ijoroko eto manoloana anareo ilazako aminareo hoe ny mahasoa aloha ny tokony atao vao ny mahafinaritra saotra tompoko marina mihitsy izay teneninao izay tena marina misy ny teny hoe mahasoa aloha vao mahafinaritra fa tsika tsy iompana bebe kokoa any amin'ny teny fa aleo any amin'ny asa ny jerentsika raha mandinika ny fiarahamonina tsika dia izao ny olona malaza tafita eto amin'ity firenena ity tsy eto rery fa erak'izao tontolo izao dia raha antaninao hoe ahoana na tafita azy tsy ny teny mihitsy izy hoe ozy ihany na hoe izao no mety aminao na hoe izao ny aty ho ny lalana tena tsara fa izao reto ny zavatra tao andohany dia izao anao ny asa mahafinaritra ny lohako anao izay fomba rehetrarehetra anehoako ny talentako satria ny asa mahafinaritra irery ihany no afaka nanehoanao ny talentanao raha tsy hanehoanao ny talentanao ary raha tsy ataonao ny asa mahafinaritra anao mitovy any hoe arinao any amin'ny fako ny zany mitovy amin'ny fako izany nefa ny olon-drehetra mitady fomba azahoana io talentananao io dia izao ampiasao ny talentanao manaraka izany nefa dia izao ny asa mahafinaritra lalana tsy mitondra anao any amin'ny aretiny be dia be ny olona tsy tia miasa be dia be ny olona miteny hoe mafy miasa mafy ny fiainana tsy ninona izany fa tsy mahafinaritra anazy ilay asa dia mampanontany tena hoe fa dia nahoana loatra zavatra hoe matetika manko dia hoe reraka toa lasa mafy miaina dia vokatra izany anefa zara mahazo zara fa misy hohanina ohatr' izany zavatra heninao dia ohatry mandinika ianao hoe tsy rarony izany zavatra izany fa nahoana nefa ilay olona miteny an'izany satria tsy nampiasainy ny talenta ny anaovany asa mahafinaritra ny asa mahafinaritra reto tompoko dia miaro anao tsy ho azy ny aretiny reto avy ny aretina mety ho azinao raha tsy manao ny asa mahafinaritra anao ianao ny ankizy tinana ianao ve tsy mahita hoe be dia be ny mpandray anao ohatry ny hoe eny amin'ny birao samihafa ireny toa lasa kizitina daholo ilay olona toa lasa ohatry ny mampanontany tena hoe fa inona loatra ny karama ve tsy mahazo karama ve ohatr' izany ilay izy izany dia tena raha tsy manao ny asa mahafinaritra anao ianao
mety atonga lesoka maro eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Be dia be ny tanora amin'izao mitady lalana hoe ahoana ny ahazoana vola. Ny teny ianao raha misafidy asa mahafinaritra ianao mora mahazo vola, raha manao ny asa mahafinaritra mantsy ianao toa lasa resin'ny fitiavanao anazy ny arerahanao. Raha maka ohatra any ivelantsika Elon Musk dia mahavita miasa ao anatin'ny 2-20 ora ao anatin'ny 2 andro, fa ianao ve raha tsy mahafinaritra anao ilay asa mahavita miasa ohatr'izany? Marina mafina dia indray ary ianao dia fiteny hoe leobe tsy marina ve zay? Dia eto miteny ianao fa raha te mbola ho lava andro iainana dia aza lany andro manao ny asa tsy mahafinaritra anao, io kizitiny io tsy mahaela velona io, tonga dia ho vaiden'izao ny asa. Misaotra tompoko. Misy ny asa mety hafinaritra anao na mahafinaritra tena mahafinaritra anao fa tsy voatery hahasoa anao. Fa ny asa rehetrarehetra mahasoa nefa tsy maintsy hafinaritra anao any erinany. Dia hiteny aminareo hoe misy olona malaza tafita ho izy teo satria nanao asa mahafinaritra azy izy, nefa dinio fa talohany izy hanao asa mahafinaritra azy tsy maintsy nanao asa mahasoa azy aloha izy, satria tsy afaka manao zavatra mahafinaritra anao rehetrarehetra ianao raha tsy efa manana an'ilay fitaovana ilaina ahafahanao manao an'ilay zavatra mahafinaritra. Alaitsika ohatra zao, za zao teo mpilalao baolina kitra malaza dia mahafinaritra anazy zany, za tsy te hanao asa ankoatran'izany, fa zao tsy afaka hanao an'izany mihitsy ary tsy hosoa ho anahy mihitsy zany satria tsy hanam-bola hanaovana an'izany, ary raha eto Madagasikara dia tsy ho tafita. Dia ohatra manaraka koa tamin'ny 20 Martsa 1770 nanao tolona ny razambentsika dia taony nisy maty, taony nisy fanana simba. Nahafinaritra anareo ve zany zavatra zany sa tsy nahafinaritra? Fa nahasoa anareo ve zany sa tsy nahasoa anareo? Nahasoa anareo zany satria raha tsy nisy ny tolona tamin'izany mbola tsy naleo tentsika hatramin'izao ary mbola andevo. Ohatr'izay koa ny firenena mikambana, nandeha ny ady lehibe faharoa, raha tsy nisy ny ady lehibe faharoa tsy nisy ny firenena mikambana, ary raha tsy nisy ny firenena mikambana mbola zanatany frantsay tsika ohatra. Dia nefa nareo tsy nahafinaritra anareo mihitsy ny zavatra nitranga tamin'izany, fa saingy nahasoa anareo izy aty aoriana. Ohatra maromaro koa amin'ny asa mety mahafinaritra anao, ohatra hoe mivaritena zao, fa rehefa jerenao nefa ilay izy tsy mahaela velona zany, araka ny voalazany teo mantsy hoe ny asa mahafinaritra tokony mahaela velona, nefa ianao raha mivaritena be da be kokoa zany ny vintana ampamaty anao alolo satria mety azo aretina ianao miloka zao tena asa mahafinaritra. Fa zao ny asa ny miloka nefa tsy hatafitanao mihitsy ary tsy azahoanao soa any erinany, zany hoe ny soa zany androany izy mety tsy hafinaritra anao fa raha mpitsa izy mety hafinaritra anao. Dia zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Misaotra tompoko. Amarana koa azy etona dia miteny aminao aza dia safidy eo amin'ny fiainana, fa ny asa mahafinaritra dia nilazaiko teo ihany, mahatonga anao ho tafita, mahatonga anao anana andro lava iainana. Ny asa mahafinaritra dia ny asa hoe hitanao hoe tianao manao azy ka raha tianao manao anazy dia tokony hitanao hoe tsara ilay izy, ka raha manao ny asa tsara ianao dia tafita eo amin'ny fiainana. Fa zao foy ny andro iainana tompoko lahy sy tompoko vavy, tena foy ny andro iainana. Aza lany andro ianao manao safidy any amin'izay heverin'ny olona fa hoe aty ny lalana mety kokoa amin'ny fiainanao. Aza mety ho tenenin'ny fiarahamonina ianao hoe aty kokoa no mahatafita satria zareo ny tafita tamin'iny, fa ianao manana ny safidinao ianao. Ataovy ny asa mahafinaritra fa ahasoa mihoatra lavitra ny eritreretinao io. Misaotra tompoko. Tamin'ny tsika voateraka, ataoko hoe tsy voateraka moa zany fa vao nianatra nandeha, vao nianatra ny teny, dia ny asa voalohany nampanaovina anao dia mianatra. Terenanao hianatra. Za mino fa tsisy olona nahazo fihany tamin'ny anatra zany teo, fa terena fotsiny ianao hianatra satria maninona? Satria mahasoa ilay izy. Zay le hoe tsy mahafinaritra anao, fa rehefa tafita ianao zay vao tsapanao hoe mahafinaritra anao le mahasoa anao le izy, fa tsy voatery hoe nafinaritra.
dia manarak'izay koa le ohatra zao ataontsika ohatra hoe mamboly rongony mahafinaritra izany fa tsy mahasoa nefa izany satria manana vitana bebe kokoa ianao hiditra any am-ponjy ianao na enjehan'ny olona ianao satria misy afera be io dia mety ho mahatampoka eny anelanelana eny ianao dia anisan'ny asa mahafinaritra koa zao mamelaka filoha ohatra le nataon'le tao amin'ny Frantsa iny oui dia namelaka filoha zao izy tena nafinaritra anazy iny azoazo miaina asan'izay ary mety nisy naniraka mihitsy izy hoe omeko asy ianao amelaka an'ity filoha ity dia nahazo karama izy dia niasa dia inona mivalin'le asany avy eo migadra 3 taona izy dia mandoa 45 000 euros zay le izy hoe mahafinaritra fa tsy asoa anazy mihitsy zay misaotra tompo eto am-pamaranana arany araka ny hevitrako manokana dia mifamenona ny asa mahafinaritra na ny asa mahasoa dia nafana dia nafana ny ady-hevitra fa inonay fa nisy lesina azonareo na tato amin'ny andalana na tato amin'ny ankilana dia izay rehetra voalazanay telo-da izay no entinay hamaranana ny anjaranay androany ka makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy